tsy hoaiko tantaraina tompo ny herinao misy fasanady are sy ny eloko afaka ry vahoaka an'andriamanitra zay voantsony masina ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo andeha isika riavana idera sy mivoninahitra an'andriamanitra alleloia midera ny anaran'i jehova midera ianareo mpanompony jehova ianareo zay mpitoetra ao an-tranon'i jehova eo ankanjany tranon'andriamanitra miderany jehova fa tsara izy mankalazany anarany fa mahafinaritra izany amen ivavaka isika riavana ry jesosy kristy tompo lohan'ny fiangonano ianao ny tompo ny finoanay sady ianao ny mpanefa azy indreto zay mideranao mame voninahitra anao mankalaza anao eny misaotranao fa ny fahasoavanao ny mbola mameanay tombonandro ary tombonandro anananay fifaliana fa ankehitriny dia afaka manomboka indray zahay zao fotoana fampianarana mpitaindavitra izao ny amin'ity filazantsara anao jesosy ny soratany jaona ity mangataka mandrakarivo zay tompo ny fitarian'ny fanainao masina mba homba anay zay manatanteraka sy manolotra ny fampianarana ary reo olonao zay manaraka zao fotoana zao ka mandray zany fampianarana zany dia ianao tompo no homem-boninahitra amin'ny zavatra rehetra vita sy atao ary izahay kosa mba hitombo amin'ny finoana aharitra tsara amin'ny fanantenana ary androso amin'ny fahalalana anao jesosy hanompoana ianao amin'ny fifaliana amin'ny anaranao tompo nentinay maniry sy manao zany vavaka izany saotra mpamonjy eo amen ry havana malala amin'ny tompo fifaliana lehibe eo no azahoantsika miona indray sy mifanatritava eto amin'ity fahita lavitra zay ampitandavitra ity fampianarana ny amin'ny filazantsarany jesosy zay nysoratany jaona ity no fotoana zay hitondrana ny fanazavana ny toko faharoapolo sy ny toko faraiky ambyroapolo ary amin'ny heriny anio sika mamarana tanteraka izany fampianarana momba ny filazantsarany jesosy zay nysoratany jaona zany koa idirantsika zany amin'izao voalohany zao ny fanazavana ny jaona toko faharoapolo io jaona toko faharoapolo io dia misy fizarana roa lehibe amin'ny ankapobeny ny fizarana voalohany dia manomboko amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavaloambe folo ny nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty no resahana amin'izany ary io fizarana voalohany io dia misy zanam-pizarana roa ny nitsanganan'i jesosy tamin'ny maty zay resahanao ka ao amin'izany zanam-pizarana voalohany zany dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fafolo no resahana nino ny fitsanganan'i jesosy tamin'ny maty
i Petera sy Jaona. Zay no hitantsika ao anatiny ao. Ka ao anatin'izany dia misy zanam-pizarana anankiroa. Ny zanam-pizarana voalohany a dia ny andininy voalohany sy ny faharoa izay miresaka momba ny Maria Magdalena sy ny zavatra saika ataony, ary rehefa tonga teo amin'ny fasana izy dia lasa niverina ny hazakazaka ny antso ny apôstôly. Ary eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafolo dia miresaka momba n'izay nataon'ny Petera sy Jaona. Rehefa nandrean'ity vehivavy ity ny hazakazaka ny antso izy ny amin'izay zavatra mitranga teny amin'ny fasana, dia lasa koa izy roa lahy mba ny hazakazaka toy izany a namonjy ny jerin'ny fasana zay efa nisokatra raha teo koa. Izay no zafim-pizarana faharoa. Fa ny zanam-pizarana manaraka kosa dia eo amin'ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 18. Io a dia mitantara sy milaza izay nampino any Maria Magdalena. Maria Magdalena dia tonga nino ny fitsanganan' Jesosy satria nahita ny tompo izy asehony tantara zany. Ny fizarana faharoa manaraka kosa dia ny Jaona 20, ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 130. Io zany a dia nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra no lazainao. Ary io dia misy atao hoe zanam-pizarana anankitelo koa. Ny zanam-pizarana voalohany a dia ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 13. Andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 13. Ny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra sy ny apôstôly 12 lahy. Zay zany a no resahana ao anatin'izany. Ary ao anatin'io dia misy teny fanolorana, fitarihana ao anatin'izany andininy soratra masina zany, ka ny faha 7 sy ny faha 20 ho anehoana an'io fitarihana io. Ary ny zafim-pizarana faharoa manaraka izany a dia ny andininy faha 20, ny toetry ny raharaha na nafaran'i Jesosy Kristy. Ny mpianatra kosa no jerena ao anatin'izany. Manao ahoana ny toetra ny raharaha na nafaran'i Jesosy Kristy ny mpianatra izay nahita sy nahalala ary nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'io fotoana io. Ary ny andininy faha 20 a dia ny fahefana izay omeny Jesosy Kristy amiitany izy ireo, zany asa izany. Kanefa io fahefana io a dia santatra ihany no nomen'ny tompo aloha mba hanatanterahany zay tokony azony natao amin'ny mampianatra nanaraka an' Jesosy azy ireo a, ary ho fijoroany vavolombelona fa nitsangako velona marina tokoa ny tompo. Ary eo amin'ny andininy faha 13 a dia ny alehibiazan'izany raharaha izany sy ny hasarotry zany raharaha zany. Zany no lazainy eo. Lehibe sady sarotra lay raharaha napetraky ny tompo, kanefa ao anatin'izany koa na ny fahefana nomen'ny tompo avy tany an'izany aza voafetra, satria ny santatra zany ihany no mbola natolotry ny tompo anatanterahany izy ireo izany adidy sy andraikitra ary asa sarotra sady lehibe napetraky ny tompo zany. Eo amin'ny Jaona 20, ny andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 7 kosa no fizarana na zanam-pizarana faharoa ao anatin'izany. Ny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra no resahana ao anatin'io. Ka zany fisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra zany a dia entina maneho ny zavatra zay ho tanterahany reto mpianatra reto mihitsy, dia ny mpianatra 12 lahy zany. Ary ny andininy faha 30 sy ny faha 130 a dia milaza ny amin'ny farateny nataon'i Jesosy teo amin'ny mpianatra. Teny farany io zay nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra alohany handaozany azy. Ary izao sika diditra amin'ny Jaona 20 zay hitondrana fanazavana. Io 20 farany io a dia misy fizarana roa lehibe ao anatin'izany. Ny voalohany a dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 14, ny nisehoan'i Jesosy indray a teo amoron'ny ranon'ny Galili.
rehefa lasa nandeha ny mpianatra dia niverina nanarato ary tao anatin'ny fotoana zany nanarato ny mpianatra zany no nisy eony Jesosy taminy indray satria nanam-pahaserana nyreo mpianatra ireo. Ny faharoa de io misy zanam-pizarana anankiroa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo de nampahazahoany Jesosy azandrano ireo mpianatra ireo, ary ny zanam-pizarana faharoa miaraka amin'izany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra amby folo dia ny nampinanan' Jesosy ny mpianatra ho hitantsika eo. Ao anatiny nampinanan' Jesosy ny mpianatra de nasehon' Jesosy hatrany fa tsy mahatotoy izy akory fa ny mahatotoy de tsy mihinana ary tsy mihinan-kanina, fa Jesosy kosa tsy mahatotoy ka mihinan-kanina ary niara-nihinana tamin'ny mpianatra, ary zay ny nanehoany ny nampisakafoanany ireo mpianatra ireo. Ny fizarana faharoa farany amin'ity jaolina toko faraiky amby roapolo ity de ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny 5:20 miresaka momba ny Petera sy jaolina ny tantara hitantsika ao. Ao anatin'izany de misy zanam-pizarana anankitelo zay atolotra ao anatin'ity atao hoe fizarana faharoa farany ity. Ny zanam-pizarana voalohany de manomboka amin'ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny 7:20 ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera, ary ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera io dia misy zavatra anankiroa zay misongadina tsara. Voalohany dia ny fanontaniana telo napetraky Jesosy ary ny valy teny nataon'ny Petera mikasika an'izany. Nametrahany Jesosy Kristy fanontaniana telo Petera, haitsika daholo zany, moty ava ianao, intelo namerenany tompo an'izany ary valy teny teloko no navalin'ny Petera, ary de hitantsika ao anatin'izao andininy fa 5:10 sy ka hatramin'ny fa 7:20 zany. Ny manaraka an'izay dia eo amin'ny andininy fa 8:20 sy ny fa 7:20 ny filazan'i Jesosy zay anjo any Petera. Ny filazan'i Jesosy zay anjo any Petera ihany koa. Zany moa zany de fa tafiditra ao anatin'le hoe tendry mialoha rososona ihany koa, satria ao anatiny io Jesosy de miresaka ny aminy hoe raha mbola tanora ny olona de mbola mandeha am'izay tiany atao sy ny tiany alezy ary zay mahavita zay ezaka rehetra ataony, fa rehefa antitra kosa izy de olo-kafa manikina azy. Ary ety maneo zany fa hoe ho avy ny fotoana fahosana ka tsy ahafahan'ny Petera manao na inona inona ntsony de isy fijaliana sy fahoriana zay lalovany, kanefa ireny de anehoana ny maha apôstôly azy ary apôstôly martiora. Ny atao hoe zanam-pizarana faharoa de ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fa 13:20 ny tenin'i Jesosy ny amin'ny jaolina kosa ho hitantsika ao. Le teo aloha zany ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera ny amin'ny Petera, ary eto kosa de ny tenin'i Jesosy ny amin'ny jaolina. Fantatritsika tsara ny tantara ao anatin'izany fa Petera de nametra-panontaniana rehefa nahita izy fa io koa jaolina manaraka aoriana ao, de ahoana ny momba an'io rangahy io, fa maninona io ny manaraka, dia Jesosy ny teny momba ny amin'ny jaolina ho hitantsika ao. Ary ny farany zay atao hoe famarana teny mihitsy ao anatin'izany filazantsara zany de ny andininy fa 4:20 sy ny andininy fa 5:20. Zay zany raha ohatra ka anaovana famitinana ny fanazavana ny toko faharoapolo sy ny toko fa1:20 mamarana ity filazantsara zay nosoratan'ny jaolina ity. Hiditsika amin'ny fizarana faharoa lehibe amin'izao fampianaran'izao dia ny teny sarotra sy ny valim-panontaniana napetraky ny havana zay manaraka sy namaky ny toko faharoapolo ary ny toko faharoapolo sy ny toko fa1:20. Ny voalohany hitondrana teny amintsika dia ny andininy voalohany amin'ny toko faharoapolo. Izao ny fovaky ny teny raha vakiny zany amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny voalohany, ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro de nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra
tamin'ny fasana zany a no hitantsika eo Maria Magdalena nandeha maraina vo maizimaizina tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Ny tena tianambary eto de le hoe tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Eo a de famaritana no atolotra ho atsika satria misy foto-kevitra lehibe zay antony hivavahantsika ny andro alahady no andraisantsika izany teny zany. Naseho sy natao amin'ny ariary mihitsy tsy hifangaro ny hoe ny sabata zay ny tandreman'ny Jiosy sy ny hoe andro voalohany amin'ny herinandro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Aseho anatin'ity filazantsara ity mazava zany mba tsy hifangaro amin'ny olona fa fotoana samy hafa mihitsy ny sabatan'ny Jiosy zay no tandremany sy ny andro voalohany amin'ny herinandro zay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ka tonga sabata kristianina aty aoriana zay hivavahantsika sy antony hanaovantsika fanompo-pivavahana rehefa alahady ny andro. Eo zany no ilazana amintsika fa hoe ny fampianarana rehetra zay entin'ireo atao hoe sabatista ilazana fa nitsangana asabotsy na sabata zay nitandreman'ny Jiosy Jesoa de tsy marina sady diso ary tsy manaraka ny soratra masina sy ny lamina zay nambarany mpanoratra de ny apôstôly Jaona zany. Fa ny andro voalohany amin'ny herinandro de alahady io, zany hoe efa vita mihitsy ny sabata ary miditra zany andro manaraka ny sabata zany a no nitsangana tamin'ny maty ny tompo. Tsy azo afangaro ary tsy azo odina amboarimboarina izany filazam-potoana zany fa manjary mahadiso ny fampianarana ka fampianarany diso ny fiafarany. Ary zay ny anizingizinanay sy ilazana fa fampianarana diso sady sandoka nentin'ireo sabatista zay mihevitena ho kristianina kanefa mifikitra amin'izany sabatany Jiosy zany. De zay eto no hampalalaina antsika hoe tsy tena finoanan'i Jesosy zany a fa manidoka fotsiny mba mandrirotra ny olona mba hieritreritra hoe kristianina zay. Fa raha ny marina tsy kristianina izy fa kristianina sadasada, Jiosy sadasada ihany koa satria tsy tena Jiosy mitandrina tanteraka ny andro sabata fa misababaka eo. Ny teny zay sarotra entina amintsika ihany koa de eo amin'ny andininy fahafito eo. Ny andininy fahafito a de mivaky toy izao: ary ny mosoara zay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Maninona zany mosoara zay nafeny lohan'ny tompo zany a no navalona mitokana ary tsy niaraka tamin'ny lamba-paty. Eto de tiana aseho amintsika fa tena olona velona mihitsy nitsangana tamin'ny maty no manatanteraka zany asa zany ary manao zany famaloman-damba sy fisokajiana lamba izany. Ny lamba zay nafe tamin'ny lohan'i Jesosy tamin'ny nandevenana azy de natokana mihitsy, fa ny lamba zay namonosana azy zany hoe nofonosiny izy hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia dia nivalona tsara niaraka tery. Naninona zany a lay namonosana ny lohany no navahana ary natokana. Ny antony de tsotra ao anatin'ny fanambarana. Rehefa nanala ny lamba zay nifonosana manontolo ny tompo dia nalany mora ihany koa zay namonosana ny lohany, zany hoe ny mosoara zay namonosana ny lohany. Hitantsika tsara fa tamin'ny fotoana zay nananganana any Lazarosy tamin'ny maty dia nisy zany, fa tamin'io fotoana io kosa dia ny olona no nanala zany lamba nifonosany sy ny nifonosany lohany zany. Fa eto zany a de Jesosy velona nitsangana tamin'ny maty no manatanteraka zany.
ary aseho ao anatin'izany a ny famaloman'ny lamba sy ny fametrahany amin'ny tsokajiny izany lamba izany. Ny manarak'izay a de eo amin'ny andininy fa 4 rehefa nilasy zany izy dia nitodika ka nahita any Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesosy. Io de fantatritsika tsara fa miresaka ny Maria Magdalena zay miteny amin'ny mpianatra ny aminy hoe nisy naka nisy nangalatra ny fatin'ny tompo, ary Jesosy rehefa nilaza taminy dia nitodika izy, ary rehefa nitodika izy a de mbola tsy nahalala ny Jesosy fa noheveriny fa ny mpiandry toerana, zany hoe mpiandry fasana, mpiandry zaridaina eo amin'ny fasana eo a io lay miteny amin'io io, satria ny fasana moa tamin'izany toerana zany a de misy zaridaina samihafa, de misy mikarakara eo a misorosoroka manadio ny tokotany pasina ary mikarakara ihany koa ny zaridaina zay manodidina izany fasana zany. Ka ny hoeveriny Maria Magdalena fa le olona mpikarakara toy izany a io miteny eo io, ary izany no natonga azy a ohatrany tsy rototra loatra ary tsy nahalala tsara, ary eo anatrehan'izany indrindra nefa de aseho fa noazoniny Jesosy mihitsy ny masony mba tsy hahalala azy, noazoniny Jesosy mihitsy ny masony mba tsy halala azy. Eto zany a de tiana ambara amintsika zany fa ny momba n'izany fahitany zany a de misy fahefana ananan'Andriamanitra, ananany Jesosy Kristy mba ahitana ny momba azy sy tsy ahitana ny momba azy koa. Zay zany a no lazaina amintsika ao anatin'izany zany a no ilazana amintsika fa hainy Jesosy ihany koa zany a ny mifehy ny fréquence visuelle ny olona amin'izany fotoana izany, ka tsy halalan'ny olona mazava hoe izy io na ahoana ny momban'io fa manjavozavo io. De zay fifehezana ny fréquence visuelle zay a de fahefana ananan'ny tompo zany, tahaka ny fahefana ihany koa zay ananan'ny anjely a hoe mety ho hita ny anjely ary mety tsy ho hita ihany koa izy a arak'izany. Manarak'izay a de rehefa nahita ty vehivavy ity ary nahalala fa ny tompo de niteny izy hoe rabôny, rabôny. Ny dikan'io dia ny hoe mpampianatra lehibe, grand maître, zay zany a no dikany hoe rabôny, ny mpampianatra, zany hoe mpampianatra lehibe ary ajaina fatratra no izy amin'izany toerany mpampianatra lehibe zany, ary teny entina maneho fanajana lehibe ho an'ny mpampianatra azy izany teny no lazain'izany. Hitatsika fa nanerana ny fotoana zay ny anarantsika ity Jaona ity, de misy fotoana ilazana an'ilay momba n' Jesosy, de tamin'izany fotoana zany de natsony ny mpianatra tsotra fotsiny izy raby eo sy ny sisa, fa eto kosa de rabôny, zany hoe naseho mihitsy ny fahamboniny, ny fahalebiazana, satria hitanyity vehivavy ity fa resiny Jesosy Kristy ny fahafatesana, ny gody, ny vato lehibe zay nanidin'ny fasana, tena mpampianatra lehibe, mahagaga ary mahavita fahagagana mihoatra no zay efa hitany teo aloha, satria efa nanao an'izany ny tompo a, nanao famantarana samihafa, fa eto de mbola mihoatra an'izany satria naharesy ny fahafatesana, nakodiny vato teo amin'ny fasana, ary dia nantsony hoe mpampianatra lehibe, mpampianatra avo indrindra, ary mpampianatra mahagaga izany Jesosy zay nitsangana tamin'ny maty izany. Ny andininy fa 17, io koa de isany somary sarotsarotra ihany koa, sarotsarotra ihany koa satria mazana eo mihitsy ny olona no mieritreritra hoe inona moa ny tena tiana aseho sy ambara ao anatin'izany. O Jesosy taminy, aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Ao anatin'izany teny ambaran'i Jesosy zany a
dia maromaro ny zatra somary manahirana ny olona ary indrindraindrindra asarotiny ny olona zay tsy manaiky ny Jesoa ho Andriamanitra izany, tahaka nyreny témoin de Jéhovah, tahaka ny zay manaraka ny fivavahana judaisme na karazan'inona izy na karazany ahoana. Fa ireny rehetra ireny a dia mandray an'io teniny Jesoa io ho misy heviny ary misy dikany indrindra ka mametraka an' Jesoa tsy ho Andriamanitra na nilazany Jesoa ny hoe raiko sy ny rainareo, Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Manaraka n'ilay fampianarana diso sy fampianarana tsy marina tamin'ny andro taloha, tamin'ny fotoan'andro zay nanaovana ny fandaminana io fanekemponoana zay ampiasaintsika io. Fa tao anatin'ny fotoana zay nandaminana an'io dia misy ilay atao hoe adoptionisme. Io adoptionisme io a dia mampianatra ny aminy hoe Jesoa dia olombelona tahaka ny olombelona, ny rainy dia Josefa ary ny reniny dia Maria. Fa tamin'ny fotoana nanaovana batisa any Jesoa io kosa dia natsangan'Andriamanitra ho zanany izy, ary zay le nahinonan'le feo sy ny fanambarana dia nanomboka teo no zanak'Andriamanitra izy, ka niantso an'Andriamanitra hoe ho rainy. Zay zany a lay atao hoe adoptionisme. Ary tao anatin'izany a dia tohatra ny mariny ratsy, satria hita tao anatin'le tantara tokoa, satria teo Jesosy Kristy vao nanomboka ny asa mesianika amin'izay, zay niseho ny ariary tamin'ny olona tamin'ny fanatanterahana izany, satria nanomboka teo no hitan'ny mpianatra, nanomboka teo ny fantatra Jaona mpanao batisa sy naseho hoe ity le zanak'ondrin'Andriamanitra anaisotra ny fahotan'izao tontolo zao. Nanomboka teo Jesosy no nandeha niaraka tamin'ny olona ary nanatanteraka asa. Fa ny tany aloha zany a dia somary ohatrany hoe nangina sy niafina. Ary dia zay nilazana tamintsika hoe ohatrany mariny ratsy, satria hita amin'ny tantaran'ny tompo zany a fa ny fahazazan'i Jesosy naterahany ka teo amin'ny 12 taonany lay nandehanany tany amin'ny tempolo dia teo ihany ny fantatra sy voasoratra ary nisy ny resaka. Fa nanomboka tao aorianan'izay ka mandra-pahatongan'ity atao hoe 70 taonan'i Jesosy nivoahany ka nisehoany sy nanambarany Jaona ny momba azy ary ny batisa sy ny feo zay nivoaka avy tany an-danitra ity ary ny teny zay ambaran'i Jesosy eto dia to manindry sy to manamariny ratsy zany filazana ataon'ny fampianarana adoptionisme zany. Ary dia zay indrindra ny somary tsy maintsy anitsitsika kely reny fampianarana diso ireny. Jesoa araka ny voalazan'ny Jaona eto, ary zay no mahatonga ny Jaona manomboka ny aminy hoe Jaona toko voalohany, ny andininy voalohany sy ny manaraka nanambara manao hoe ary tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ery amin'ny andininy 12, ary ny teny dia nitonga nofo ka nonona tamintsika. Jesosy io le avy any Nazareta. Dia hitantsika ao anatin'izany fa ity fomba fiteny zay entiny Jesosy Kristy milaza ny amin'ny tenany ity sy ny momba an'Andriamanitra ray eo anatrehan'ny mpianatra, dia satria ireto mpianatra ireto dia mbola tsy malala ary tsy mahafantatra tsara mino izy fa Jesosy dia ny Mesia na Kristy, efa nambarana zany sy nolazainy, na dia somary mbola manjavozavo aminy aza. Ary dia zany indrindra nolazainy Jesosy eto hoe io le rainy zay efa nambarany teo aloha io hoe zasy ny ray dia iray ihany, zay nahita dia nahita ny ray kokoa. Io le amafisiny amin'le hoe ho any amin'ny ray sy ny rainareo ah, zany hoe ny rainy Jesosy sy ny rainy mpianatra, satria rehefa afaka kelikely amin'ny fandraisana amin'ny fanahy masina dia voatsangana ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa ireto mpianatra reto. Dia resahany eo zany, teny mpaminan'iny io sady teny mandeha ho amin'ny fiainan'ireto mpianatra reto amin'ny ho avy rehefa mandray ny fanahy masina izy, araka le teny fampanantenana hoe andeha ho Jesosy. Io le filazan'i Jesosy, andeha amin'izay izy ho any amin'ny ray, dia ny rainy zany ary rainy reto mpianatra reto ihany koa.
ny faharoa zany a de eo am'le hoe andriamanitro sy andriamanitrareo tao anatin'ny fotoana zay nanatanterahan' jesosy kristy ny asa de nasehon' jesosy ny mahiraka avy amin'andriamanitra azy tahaka ny hiraka zay tanterahany mpaminany kanefa mihoatra noho ny mpaminany jesosy satria jesosy de zanak'andriamanitra ary andriamanitra tokoa ary zany hiraka mpanaoviny andriamanitra ray any jesosy zany a de ny anambarana azy fa izy lay mesy na kristy hirak'andriamanitra ka sady olona tokoa izy a no andriamanitra tokoa ary maneo an'izany am'reto mpianatra ireto izy satria reto mpianatra reto de mbola talitany mamindra eo am'izany finoana ny mahandriamanitra ny jesosy zany satria ny mpianatra majiosy azy a de tokana ihany ny azy ny andriamanitra ray ny fantany de jehova no anara na iave de zay le izy ka eto jesosy de teaneo am'izay ho amin'ny mpianatra hoe hiverina any an'le toerana misy azy izy any am'le toerana misy an'le andriamanitra zay nivavahany jiosy ary le andriamanitra zay niara-niombona fahefana tamin'izy tany an-danitra ary de zay ny aseho hoe andriamanitro sy ny andriamanitra reo satria ahatonga ny mpianatra halala sy ahatoky ridra rehefa mandray ny fanahy masina fa tena andriamanitra jesosy ary miverina mivoninahitra eo ankavanany ray tokoa izany tompo jesosy zany ny faharoa ny fahatelo ao anatin'ity somary manahirana kely ty a de lay teny hoe aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho io koa zany a de teny manahirana ny olona izy io ary inona moa ny manahirana ny olona n'zany ny manahirana ny olona de ny hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty ve jesosy nga izy tsy niakatra any an-danitra de aveo niseho tsya nitsangana tamin'ny maty izy a de mbola teto an-tany izy ary nandritry ny fotoana lavalava izy a de teto an-tany tsy no fatorany nofo intsony izy fa ny nofo ara-panahy no nentiny ka isehony sy jorony azo tsapaitanana azo jereny maso ary io no nentiny fa eto a dia maneo lay fahazarany ity vehivavy ity Maria Magdalena zany lay azo lazaina fa mieritreritra hatrany amin'ny fifampikasokasoana sy fifanerasena rahana araka ara-batana tamin'i jesosy kristy le ara-batana resahany eto zany a de le hoe araka ny nofo ka raha ohatra ka zay fifandraisana araka ny nofo zay hatrany no neritreretiny a de tsy zany tsony jesosy ka azakasihiny izy aloha ny faharoa zany a de le fialazana ihany koa ny aminy hoe hiakatra izy ka amin'iny fiakaran'iny a amin'iny jesosy no tokony ho fikirina mafy ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy ny manaraka an'izay a de eo amin'ny indiny ny faraiky am'roapolo ka hatramin'ny fatelo am'roapolo ary hoy indray jesosy taminy fiadanana ao anareo tahaka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa ary rehefa nilaza zany izy de nanisy fofonaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avilanareo de voavelo zany ary na aniza kosa no tsy avelanareo de tsy voavela izany haitsika tsenjery zany teny zany a satria retsika mandrakariva amin'ny fotoana izay natanterahana ny asa fampahirizana ary teny fanorenana ny fanatanterahana ny asa zany a amin'ny fotoan'ny fifoazana eto a dia tahaka nylay fotoana fahiny zay naharina izao tontolo izao no haseho eto zany manomboka eto zany a de ampidiriny jesosy kristy amin'ny tontolo vaovao mihitsy ireto mpianatra reto de tahaka ny naharina izao rehetra zao fony fahagola tamin'ny naharina izao tontolo izao hitantsika tsara any amin'ny genesis toko voalohany sy ny toko faharoa fa ny fanahin'andriamanitra nambomba tambonin'ny lalina zay le fanahin'andriamanitra de eto lay fofonaina zay nampidirina tao anaty vavorin'ny olona de nahatonga azy olombelona de miseho eto ny asan'ny fanahy masina ambarany jesosy eto hoe raiso ny fanahy zany hoe ianareo zany manomboka eto dia tafavoaka ny ala tao amin'ilay fanjakan'ny aiziny
le tontolo nisy taloha zay nosimbain'ny ota fa miditra amin'ny tontolo vaovao na ny fiainana vaovao zay hitarian'ny fanahy masina anareo mba hiaina ao anatin'izany fandreseny Jesosy ny fahavalo rehetra izany ary dia ny fandraisana ny fanahy masina no fanehoana izany hoe fidirana amin'ny fanekena vaovao a ny tontolo vaovao a zay omeny Jesosy Kristy ho fiainan'ny olona zay mino azy misantatra zany sy mielolalana amin'izany ireto apôstôly 12 ireto ary tsara ny ilazanantsika ireny satria ao anatin'izay no mahatonga azy anana fahefana ary anana anjara eo amin'ilay fitenenana hoe na elokiza no avelanareo zany famelan-keloko zany a raha tany amin'ny testamenta taloha Andriamanitra irery ihany no afaka mamela eloka Andriamanitra irery ihany ary zany na tonga ny Jiosy tezitra tamin'ny Jesosy raha ny teny Jesosy hoe voavela ny eloka ao satria Andriamanitra irery ihany Andriamanitra ray no afaka mamela eloka raha teo amin'ny finoan'ny Jiosy sy teo amin'izay fampianarana natao tamin'izany judaisme zany eto zany a dia lay any Jesosy Kristy dia efa ama-Andriamanitra azy no nilazany izany famelan-keloko zany eto kosa zany fahefana zany no ny fandraisan'ny mpianatra ny fanahy masina dia nomena ny mpianatra zany fahefana afaka mamela eloko izany ary eto ry havana handrina mafy ny asan'ny fifoazana zay tanterahan'ny fiangonana ankehitriny ny amin'ity atao hoe famelan-keloko ity dia izao io famelana eloka io ary ny fahafahan'ny olona madio noho ny izy voavela eloka no mitondra sy mitarika ary hahazony ny fahasitranana ara-nofo rehefa madio sy voavela ny elony dia tonga ihany koa ny fahadiovany ara-nofo ka sitrana amin'ny aretina zay mahazo azy Jakoba 5 dia ahitantsika lay fanambarana manao hoe misy marary va ao aminareo aoka izy apakany lolon'ny fiangonana ary anositra dililo azy ireo amin'ny anaran'ny tompo sady hivavaka eo aminy fa ny fivavako ny finoana no hamonjy lay marary ary raha nanota izy dia avela ny elony zavatra rososona zany no miaraka ao anatin'ity fahefana lehibe zay nomena ny mpianatra ity sy ny mpanaraka azy rehefa mandray ny fanahy masina izy dia zany fahefana mamela eloko zany a ary ny fahefana mahasitrana amin'ny aretina zavatra roa zany no raisin'ny olona rehefa manaiky ny asa tanterahan'ny olom-boirak'Andriamanitra izy zay manana ny fanahy masin'Andriamanitra dia ny fahasitranana ara-panahy voavela eloka ary ny fahasitranana ara-nofo tafatsangana ary afaka tamin'ny aretina zay nahazo azy ary izany no asehon'i Jesosy amin'ny fotoana samihafa tao anatin'ny fotoana na natanterahany reny asa samihafa ireny ary dia hitantsika fa ny mpianatra no mandimby izany ao amin'izao no 7 dia hitantsika ny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa hoy Jesosy Kristy ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray Jesosy Kristy hiakatra any amin'ny ray hipetraka eo amin'ny voninahiny dia omba ny mpianatra anatanteraka ny asa ka mbola ioatra noho izay nataony Jesosy tamin'ny Jesosy tetỳ tany no tanterahan'ny mpianatra ihany koa raha ny asa zay nitanterahan'i Jesosy tetỳ tany dia voafaritra tao Palestina ihany fa ny asa zay ho tanterahan'ny mpianatra kosa dia hatrany amin'ny faran'ny tany dia hitantsika amin'izany ny fahatanterahan'ny tenin'ny tompo ny manarak'izay a dia eto amin'ny andininy fa 4 eo amin'ny andininy fa 4 a dia mivaky toy izao manao hoe ary no ny afaka avalona dia tafagnina teo indray ny mpianatra ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa nirindrina ny varavarana ka nitsangana teo vovony dia nanao hoe fiadanana ho anareo eto zany a dia aseho eto zavatra telo a no tiako ampitaina amintsika ao anatin'izany ny voalohany zany a dia ny filazana sy ny famerenana hoe rehefa afaka avalona zany hoe
rehefa niveriny indray le andro voalohany amin'ny herinandro zany hoe rehefa tonga indray ny alahady de niseho tamin'ny mpianatra indray jesosy inona no hevitra zany rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy a tamin'le andro voalohany amin'ny herinandro le voanitsangana de niteny ny mpianatra ary nilaza tamin'ny namany rehetra hoe nitsangana tamin'ny maty jesosy nitsangana tamin'ny maty jesosy de tomasy tsy teo fa tomasy kosa de nanao hoe za tsy mino ratsy manendry a masoko mihitsy mahita ny tanako no mitsapa zay ah voamino zay moa mary tomasy azy ary raha ny tokony ho izy eo anatrehan'izany a de niseho tamin'ny tomasy manokana niseho tamin'ny tomasy tamin'ny fisehoana spesial jesosy raha ohatra ka misy antony manokana zay tokony isehoany ary teo anatrehan'izany fitsanganan' jesosy kristy tamin'ny maty zany de ny hoe raha ohatra ka nilanjany zany teny sy fanambarany nataon'ny tomasy zany eo anatrehan'izany fitsanganan' jesosy tamin'ny maty zany no misy lanjany ihany keo ary mifamatotra am'izany ny sabata de niseho andro sabata jesosy fa tsy zany tsy niseho andro sabata jesosy na teo azy tomasy ny teny manao hoe za de tsy mino kanefa tia ny tompo ino izy fa mbola nanokana ny andro jesosy de le andro voalohany amin'ny herinandro alahady nisehoany tamin'ny mpianatra 12 ary teo tomasy tamin'izany ady aitsika tsara ny tenin'ny tompo rehefa aveo hoe sambatra kosa zay tsy nahita kanefa nino satria tomasy tena nitsapa ary tena nahita zay vonindro ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro nisehoany jesosy kristy fanoroany tamin'ny mpianatra indray no nisehoany zany toe-javatra zany ny manaraka dia le teny hoe fiadanana ho anareo io teny io de efa teny nampiasain'i jesosy a tery ambony izy io raha vao niseho tamin'ny mpianatra izy eo amin'ny 1:20 sy ny 7:20 de ny teny hoe fiadanana ho anareo tahaka ny nandrahandray aho no andrahako anareo kosa fa eto izy de miteny kosa manao hoe fiadanana ho anareo ady izay ny ahitantsika ny toyny zay milaza ny momban'ny atao hoe nijorony teo fovon'ny mpianatra tahaka ny fanaony mahazatra ary teo de mbola hita ihany le fifehezan'ny tompo ny atao hoe ny maso mahita fa rindrina midy ny varavarana midy ny rindrina efatra tsy misy tokony hitsofoana kanefa dia tonga ary mijoro eo fovoan'ny mpianatra jesosy tao anatin'izany jesosy zany a mitondra nyo vatana ara-panahy io dia miseho ao anatin'izany ny fahefan'le vatana ara-panahy zay entiny jesosy avy nitsangana tamin'ny maty io le atao hoe soma pneumaticone zay nilazana azy dia io zany a de vatana tsy voafetran'ny zavatra hita maso ny azo tsapahitanana izany vatana zany fa vatana ara-panahy io a ka ny fahefana ara-panahy zy ananany jesosy de io a no entiny avy am'izany vatany ara-panahy zany ary ny fampianaran'ny paoly de fantatritsika tsara fa hisy zany vatana ara-panahy ananany olona zany rehefa mitsangana amin'ny maty izy a rahatr'izay ary io vatana ara-panahy io a ny akaratsika hitsenan'ny tompo ary rahantsika mitsara ny velona sy ny maty miaraka amin'ny tompo koa amin'ny fotoanandro zay zany a no tsara ilazana amintsika nametraka n'io fiadanana io ny tompo ary zay fiadanana zay de ila zany jesosy hoe manomboka zao ianareo efa ao anatin'ny tontolo vaovao fa tsy tontolo tranaintsony ka matontolo vaovao azy a de tsy misy zatra tokony ahinareo fa efa anananareo sy santarinareo sahady zany fiainana mandrakizay zany satria ny fiainana mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakamboninahitra ny fanjakan'ny Kristy de ao am'izany tontolo vaovao zany ka ny mandray ny fanahy masina de efa misantatra sy miaina am'izany tontolo vaovao zany ary isitraka zany amin'ny fahafinoany kosa rehefa miala am'ity nofoty ity ka raisin'ny Kristy ho any aminy de zay zany a ny resahana amintsika mikasika ny momba nyity atao hoe teny zay nambaran'i Jesosy ty
ho famaranantsika n'izany a dia eo amin'ny andininy fa toko fa 1 ny andininy fa 7 io kosa zany a amin'ny toko fa 1 de eo amin'ny andininy fa 7 kosa zany a nitondrantsika dindinika kely ary zao ny fivakintery ary izany no nolazainy hanambarana ny fomba ny fahafatesany izay nankalazainy an'Andriamanitra ary rehefa voalazany zany de hoy izy taminy manara ahy. Io moa zany a dia anehoana zany hoe ilay filazana tamin'ny Petera zay nambara tamintsika tao anatin'ny fanazavana ny toko sy andininy teo hoe ianao de anana lalana sarotra mihitsy kanefa de zao a ianao raha namena ny anarana hoe Petera de satria ianao no vato ary eo amboniny ny vatolampy ho anorenany tompo ny fiangonana ary zany vatolampy zany a de tokony asedra ny zavatra rehetra ary anehoana fa ny fiangonana de mahasedra ny zavatra rehetra satria niorina amin'ny vatolampy ary io le fanoharana nataon'i Jesosy hoe raha manorina trano ianareo de trano ambony vatolampy ny tsara indrindra satria raha tonga ny rika be de tsy miontsony zany de io ho nolazain'i Jesosy ary namarana ny teny hoe manaray ka namatsiaro azy ianao zany zavatra manahirana rehetra zany ny fanarahanao an' Jesosy de ataterahanao sy voahanao mpandresy amin'ny zavatra sarotra rehetra satria efa nampalalai'ny tompo azy mialoha zany ary rehefa nomeny ny tompo azy ny fanalahidy ny entina rehetra nataterahana ny asa ary ahijorony ho vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Izao isika de iroso amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao fampianarana zao dia ny tendry mialoha rososony zany. Misy moa zany a mivantana fa misy kosa miseho ankolaka ary dia le mivantana de horisantsika eto eo amin'izao na toko fa 20 ny andininy voalohany a dia tsara ny halalantsika fa milaza ny tendry mialoha rososona ihany koa zany satria nalahatra tao anatiny ty atao hoe fandaharam-potoana ity hatramin'ny voalohany a ny zavatra rehetra jereo tsara fa manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy ny andro voalohany de ny hoe misy mazava ary zany fisiny mazava zany a de efa nanambara an' Jesosy lay mazava ary ao anatin'izany a fisiny mazava zany ny fanjakan'ny mazava ary ao anatin'izany atao hoe fanjakan'ny mazava zany a ny fanjakan'i Jesosy ny fanjakan'i Kristy ary ao anatin'izany fanjakan'i Kristy zany no aseho fa le fahariana zay nosomban'ny ota dia havaozona ka tonga tontolo vaovao sy fahariana vaovao ao amin'i Kristy kosa zany ary manomboka io amin'ny andro voalohany zay nambara eo de zay zany ahitantsika fa misy heviny sady misy dikany avokoa ny zavatra rehetra zay nambara. Ny faharoa io andro voalohany io ihany koa amin'ny fotoam-pakalazana rehetra zay atao ao anatin'ny fety jiosy de misy andro voalohany anomboana ny fotoam-pakalazana ary ny famaranana ny fotoam-pakalazana de ny andro fafito de ny sabaty zany ary ny fakalazana ny andro voalohany dia mitovy amin'ny fakalazana ny andro fafito farany zany hoe teo amin'ny jiosy zany ny fakalazana ny fety andro voalohany sy ny fakalazana ny fety io fety io ihany amin'ny famaranana azy de mitovy tsy misy hafa ny alebiazan'ny endrika sy ny lanjany zany fety zany efa nomanina sy nampalalaina ary nampahafantarina mialoha fa isy dikany sy misy heviny izany fotoana rehetra izany hoe maninona no mitovy lanja sy mitovy hasina ny voalohany sy ny farany amin'ny fankalazana fetiny jiosy ny alahady sy ny asabotsy ny antony hiditra amin'ilay atao hoe sabata kristianina kosa ny tontolo vaovao ao anatin'ny fanekena vaovao rehefa mitsahatra ny didiny lalàna sy ny fanekena taloha rehefa tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy avokoa zay nanambarana
ny momba azy. Ny faharoa eo amin'ny andininy fahasivy, eo amin'ny andininy fahasivy amin'ny toko faharoapolo dia manambara ny tendry mialoha rososony zany fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Zany hoe ny soratra masina dia efa nanambara mialoha fa rehefa tonga Jesosy, zany hoe io Mesia zay nandrasany Jiosy io dia hisy hamono izy ary alevina tahaka ny olona rehetra fa hitsangana amin'ny maty. Dia zay ny ambareto hoe ny soratra masina dia efa nilaza an'io fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io. Zany hoe ny lala-komban'i Jesosy zany amin'ny fanatanterana ny asa-pamonjena dia efa voahevitra mialoha, efa voatendry mialoha ary isany voasoratra ary voambara ny soratra masina zany. Ny manaraka an'izay zany ao anatin' ity ilazantsika ny amin'ny tendry mialoha rososony ity dia ny atao hoe ery amin'ny andininy fa 3:20 amin'ity toko fa 2:20 ity. Ary nihery tamin'ny rahalahy zany teny zany fa tsy ho faty zany mpianatra zany, nefa Jesosy tsy nilaza fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao zany. Zay ny tenin'i Jesosy, nanontany azy tsy ny Petera hoe ahoana ny momba ny olona io, dia Jesosy ny teny an'izay teny zay hoe ahoana moa raha tianao hitoetra izy mandra-piaviko. Dia zany teny zany nambaran'i Jesosy dia neritreretin'ny olona sy ny mpianatra hoe tsy ahita fahafatesana zany ijaonina fa isan'ilay velona hatrany, velona mandrakizay. Zay zany neritreretin'ny olona azy dia zay mihitsy moa no nahitsy teto zany sy lazaina amintsika. Io dia nentiny lazany aminy hoe ijaonina dia mbola hahita ny Jesosy ary hahita ny voninahitry ny tompo mihitsy. Dia hitantsika fa tany amin'ny faraparany taonjato voalohany ary fiandohany taonjato faharoa no nisehoan'i Jesosy tamin'ny Jaona araky ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko voalohany eo amin'ny andininy fahafolo hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho. Zany hoe ambara ao anatin'izany fa io andron'ny tompo io dia ny alahady, zany hoe ny andro voalohany amin'ny herinandro. Io koa zany mbola nanehoany ny tompo ny fisehoany hitondrany ny fanambarana zay omena ny Jaona alohan'ny handehanan'ny Jaona odimandry, satria efa feno taona maro Jaona, efa somary vokiandro izy tamin'izany ary io no nanomezana azy ny fanambarana rehetra zay nosoratany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ary rehefa tanteraka zany dia nanomboka nanoratra sy nampahery amin'izay izy ny epistily voalohany, ny epistily faharoa, ny epistily fahatelo zay nosoratany. Ary tao aorianan'izay dia maty martiora ihany koa i Jaona. Tanteraka tamin'ny Jaona zany ny fanambarana ihany koa zay ambara amintsika hoe tendry mialoha rososony zany, satria hita eo koa ny fanambarana ny lala-kombany sy ny fiainan'ny Jaona ary ny fahatanteran'ny tenin'ny Kristy ny momba azy ka nanana n'ilay fiainana mandrakizay any amin'izay fanoman'ny tompo ho an'izay tia azy araka ny teniny tary amin'ny Jaona toko 4:20 fa mboatra toerana ho anareo ka any amin'izay toerako no hitoeranareo koa. Tapitra treo ny fanazavantsika ary mbola mangataka atsika ihany satria amin'ny fotoana manaraka izao dia mbola io Jaona filazantsarani Jesosy zay nisoratan'ny Jaona io no resantsika farany fa milohan'izany ndesika iombona amin'ny vavaka. Ivavaka isika ry havana. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra eo ny fahatanterahany ity fotoana ity sy nafahana ny tondra mpitaindavitra izao fampianarana sy fandiniana ary ny fiarahana miaina ny amin'izany filazantsaranao Jesosy araka ny Jaona zany. Misotranao zay Tompo fa nomenao faharetana, nomenao ihany koa fosaina fana mpifantoka amin'izany
fampianarana natolotra ao izany dia azavelanao mpiaino manadino zay tompo ka mitaka ny tenanay ary azavelanao koa zay hieritreritra hoe rehefa vita ny filazantsara ny jaona zany dia valina ny ko iny ary de tsy tsaroana sy tsy tadidy itsony zay rehetra nambara sy nolazainy sy nampianarinao anay nandritrin'izay fotoana lavalava ny anarana izay fa ataovy kosa tompo ho ainay tsara ho tadidinay mandrakariva ary ho raisinay ho fiainana izany nambaranao rehetra izany zany nitarianao anay rehetra izany ary zay nampianarinao anay fa nitendry mialoro sosona zay nasehonao tao anatin'izany filazany tsaranao zany Jesosy dia ho fiainanay sy ho finoana ary fanantenana hitoeranay mahatoky miaraka aminao tompo zao vavaka tanterahanay zao dia apetraka eo pelatananao ary akambanay zany sady farananay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rahanay eo zay any an-danitra ho masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany ho tahaka ny any an-danitra enan'io zay anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakampanahy manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dia faly maneho fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra riavana naharitra nanaraka izany fotoana izany sy nanjoy mandrakariva ity fotoana fampianarana ity vita izay ny filazantsara zay nosoratany Jaona nanambarany ny amin'i Jesosy Kristy amin'ny heriny isika dia hamaly sy anatevina ny fanontaniana zay avy aminareo sy zay tokony ho tsaroantsika sy ho tadiditsika mikasika an'ity filazantsara ny Jesosy zay nosoratany Jaona ity ary mangataka anao mbola amerina maky arak'izay azo atao zay voavakinao anatin'izany filazantsara zany ary mbola hanoratra ihany koa ny amin'izay atao hoe tokony mbola hitondrana fanazavana misimisy kokoa fa ao arinany zoma ho avy izao zay anoratsika nyity raharaha ty zany dia irositsika amin'ireo epistily kosa dia vita mihitsy ary vita tanteraka amin'ity taona 24 ity ny filazantsara zay nisoratany Jaona sy ireo epistiliny zany hoe isanganasa ny Jaona rehetra zany na ny asa soratra Jaona zany dia votaitsika amin'izao taona 24 izao ry amparibe famonjena matahiry ny finoana mifankaty ary mazoto amin'ny fanompona manentana anao ary mampirisika anao andeha hivavaka aty am-piangonana fa efa tokony hanatanteraka izany isika izao aza matahotahotra intsony zavatra tokony ataontsika dia ny hoe mahay manatanteraka reny fepetra samihafa ireny ho fiarovana mba hahafahantsika afaka amin'ny ahiasy ny tebiteby momba ny hoe saode sy ny saode aoka ho an'izay atao hoe tena marefo ka mbola sarotra ny amin'ny fifampikasokasoana sy ny fandianana makany am-piangonana no mijanona ny trano fa zaso ianao kosa zay mahatsiaro hoe matanjaka salama tsara dia tongava fa aoka isika mba samy iomana tsara amin'ireny fepetra samy hafa ireny ary anaraka zany tsipiriny mba tonga atsika anana fahasalamana tomombana aranofo nefa koa mitombo amin'ny ara-panahy amin'ny alahady ho avy izao na ny fidirana voalohany na ny fidirana faharoa dia samy an'ny sampana mpanazava stily avokoa manarak'izay dia manentana anao ny mpitandrina mba iomana ihany koa amin'ny voka-dehibe zay tanterahan'ny fiangonana io voka-dehibe io dia manomboka ny 12 novambra ka hatrany amin'ny 29 desambra izany voka-dehibe zany ny ivo ny voka-dehibe dia ny krismasy na ny 15 desambra 2020 izany ary ny farany dia mampirisika anao handray anjara amin'ny rojombavaka famonjena
na efa navita azy ianao ka miveriny impolo eo tsy maninona fa rehefa tsy misy manao dia raisony andraikitra ary ho anao zay mbola tsy navita sy ny tsy nanana tanteraka dia manaova fa anjaranao ary manana anjara amin'io koa ianao amarina tanteraka ny fotoana ary sika riavana manasanao manasantsika rehetra mba hitsangana andray izao tsodrano izao zay tononona amin'ny anaran'ny tombo ho tanteraka aminareo ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tombo Andriamanitra hatanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ho an'Andriamanitra irian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Retumbo muzi o ampiasa wetiku anu ambaerire rala vogeza pautana Amma nikata ni satana fahadu zakura simitu